Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. An'olotro anao ny vaovao. Iza no afaka ny miantoka fampilamina ny firenena na dia mahasoa zato isan-jato aza ny filoham-pirenena ao anatin'ilay mémorandum de stabilité. Tokony ho tsirena akaiky ny lesika rehetra nataon'ny senita ary atao mangarahara ny zava-mitranga rehetra voaresona ny fananganan'ilay rafitra hafa amin'ny loazy. Isan'ny faneho-kevitra ny fiarahamonim-pirenena misy 5 izany androany. Izy fiantraikany eto Madagasikara ny politika ara-toekarena ampiariny Chine ankehitriny hoy ny mpahay-toekarena. Tsy misy miresaka izany ireo mpanao politika sy tompon'andraikimpanjakana malagasy ankehitriny na dia efa voaresaka azy ary fototra ny ady hevitra amin'ny firenena maro ny fitotongan'ny lanjam-bola hodin'ny boursa any Chine. Hiditra afa tiantoka isika raha tsy mandray fanapa-kevitra dia n'izao. Fandriampahalemana, ny fanjakana no mandefa ny miaramila hovonoana ho ny sombavambahoaka raha Kotomalala Lucien avy amin'ny Morombe. Fiantsinany tafika ireny zava-mitranga ireny ho kosa ny flo era-jonary mampianina ary andray fepetra entitra ny fanjakana. Ny kalesa no malaza amin'izao fotoam-pialatsasatra izao ho an'ny zanavahoaka ho an'ireo distrika manodidina Antananarivo tahaka ny Atsimondrano. Mbola hita amin'ny fokotany maro ny fiarahan'ny premonina amin'ny lalao na dia mijana ho nofinofo ho an'ny maro azy ireo kilalao moderna sy lafo. Any Maroc, mpanao gazety roa no voasambotra tany Paris. Antony, nitakian'izy ireo vola 3 tapitrisa euro ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed Fayen. Hosetry ny tsy famohan'izy ireo ny boky nosoratana izay nambaran'izy ireo fa mitahiry ny tsirambaratelo ny fanjakana marokana. Boky andiany faharoa izay nokasaina voaka ny fiandohan'ny taona 20 sy 20 izao. Ny atsipiriana vitrano. Soka Vitre en Outapenap. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soka Vitre en Outapenap. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenap. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny mbaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafapo-anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ty manadio rano efa fanoka isan'andro tia mba aiza moa zay zafikeliko zay ao ambadika izy neny le tsenake zava andao mba hiaraka ive kila terenina foana hoe nadiovana rano ye suro ty raha jerendri rano efa voadio zany iny sotrondry iny tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko tsara vinanto raha izany za koa zany ampiasa an'ity isan'andro
amezao isan'andro. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt bus et Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Savy? Savy. Zavy. Rivo. Alexia. Patrika no anarako. Tamsato Niotina. Ty vehivavy. Tokapo. Amizao tsy afenina fa manankarentsika. Tsy misy mahaory aloha e. Dia mba ozy ny olona natafanavy e. Tamin'izaho mbola bantikely vao nisy sy netinety tonga dia manantona tao prezo. Tapa-kevitry fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamin-tsaina. Zavy. Zavy. Zavy tanora. Salama. Tanteraka ny nofinofy. Zavy assureko kokoa no aviko rehefa milamin-tsaina aleko manatona atao prezo. Ankafalindra tomboky lasomboky vavy ny tsy dina ny-tokantrano amin'izao takary izao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalamba-vao ny fahita lavitra Cool TV ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany miroso amin'ny tsy fanajana ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena ao anatin'ilay mémorandum de stabilité raha nambarany fiarahamonim-pirenena androany. Iza no afaka hanome antoka fa ampilamina ny firenena na dia mahazo sy ny zato isan-jato aza ny filoha tsy tokony oatra ny fanavahana ny mpanohana sy ny mpanohitra ny fitondrana ilay fampanaova-tsy ny ataony ankehitriny hetsakilan'izay tokony hatrany fotony no isiany ny fampihavana ny fa tsy mijanona amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka ihany raha ny fanambarany ny fiarahamonim-pirenena hatrany ary ny fanadihadiana Zorakotondrina. Nijanona eo amin'ny fanavahana ny mpanohitra sy ny mpanohana ny filoham-pirenena ny fanarahan-dalàna ao amin'ilay resaka mémorandum de stabilité ankehitriny raha nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena. Ho an'ny sefa-fy manokana mandika ny andinin'ny faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana ny fidiran'ny filoham-pirenena amin'ny fitadiavana ny maro anisa anohana ny fandaharana asany raha toka misy fifanarahana sy tambiny ao amin'ny fanaovana sonia ataon'ireo solombavambahoaka. Raha tena anaraka ny lalam-panorenana dia tokony hoe opposition ianao na pro-régime. Fa ny andehanao sonia dia ho avoakany avy eo ilay sonia hoe ianao nanao sonia dia nefa tia ny engagement anao dia misy non-respect zany de l'engagement contractuel manahirana be zany ohatrany hafahafa zany aloha raha nijeran'ilay hoe pacte de responsabilité hatramin'ny voalohany aloha dia tsy neverina hoe tena hoe ho contrat hoe engagement satria ny engagement nge misy échange. Mironona kokoa any amin'ny fitadiavana fanohanana amin'ny fampandaniana lalàna Tsimbazaza nefa ny fikasan'ny filoham-pirenena sy ny mpanohana azy ao anatin'ilay fitadiavana izay maro anisa izay. Ohatra ny fampandaniana lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana Nasipantsina. Naninona ny tsy mbola nalefa izany raha toka efa nilaza ny filoha fa manana solombavambahoaka sy folo manohana azy.
Iriariavan'ny mpanohana ny filoham-pirenena nefa ny fisian'ireo solombavambahoaka manohana azy ireo, indrindra manoloana ilay nouvelle majorité parlementaire. Nisy solombavambahoaka 570 nitsangana taorian'ny fitsipaham-pitokisana amin'ny gouvernement Taravelonarivo. Ny filoham-pirenena nametraka programa izay nolanin'ny gouvernementa, nolanin'ny assemblée nationale, iny no tanterahana. Izay ny fidianany vahoaka ny hoe filoham-pirenena ao anatin'ny fifidianana malalak'izay. Ka zany mahatonga lasa manontany tena ho an'ilay sasany hoe izay ko mba hanangana majorité, izay ka majorité manodidina n'inona natao. Ny fanamboarana ifoton'ny firenena kosa ny tokony imasoana aingana raha ny fanazavan'ny avy eo amin'ny club développement et éthique. Tsy tokony hijanona ao amin'ny fampihavanana ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka ihany ny famahana ny olana eto amin'ny androm-panjakana raha nambaran'ny filoha-amboninahitra ity fikambanana ity. Tsy azo antoka hampisy fahamarinana-toerana eo amin'ny fitondràna ny fanangonana tsoniana tao amin'ny filoham-pirenena raha ho an'ny CDE. Ahoana ary ny sin'ny firenena milamina sy mirindra na hoe stabilité politique institutionnelle. Zay zany ny tanjona tokony tratrarina. Ao anatin'izay tanjona izay dia ny fampihavanam-pirenena tokony apetraka tsara sy ny fondation de la République. Na tiatsika na tsy tiatsika ny constitution io isy foana ny stabilité. Ny filoham-pirenena ve mieritreritra fa raha mahazo député 100 ariza androany 100 androany dia hoe maripototra ny stabilité. Diso tanteraka ny izy. Mampametra-panontaniana ankehitriny ny hoe ho azo antoka ve ny fivahan'ny olana eo amin'ny androm-panjakana roa tonta raha toa ka nahazo ireo lazain'ny famaro anisa manohana azy ireo ny filoham-pirenena. Raha oviana ihany koa ny fivoriana tsy ara-potoana andaniana ireo lalàna ilain'ny firenena toy ny LFR sy ny sisa. Fa tsy tokony hikoropana kosa ny fananganana ny rafitra isolon'ny senita raha tsy voatsikafina avokoa ny lafiny miampy sy miiba ny momba ity rafitra ny tetezamita ity. Fiarahamonimpirenena maro ahitana ny CDE, ny IGN, ny KMF Knoe, ny Liberté 32, ny CFAFI no niray feo androany ary nambara mazava fa nisy lesoka goavana tokony ekena mba ahafahana manarina azy ny fomba nikarakarana ny senita ny fifidianana hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena fa indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Fanadidiny Zora Kotojiny. Na dia mahery ny 224 aza ny fitarainana voarain'ny tribonaly misahana ny raharaha-panjakana, tsy misy na dia iray amin'ny mpitondra fanjakana tahaka ny minisitra sy ny prime ministra no samy laza sy manaiky fa nisy lesoka goavana izay miantraika amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiarahamonina tamin'iny fifidianana natao farany iny. Isan'izany ohatra ny resaka lisam-pifidianana sy ny fanisambahoaka, ny fanavaozana ny lalàna fehin'ny fampelezan-kevitra sy ny mialoha ny fampelezan-kevitra. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena tsy tokony hokitiana intsony ihany koa ny lalàna fehin'ny fifidianana farafaharatsiny herintaona mialohan'ny fandatsaham-bato. Ny tondran'ireto fiarahamonim-pirenena ireto fanakianana ihany koa ny tsy fahaleovan-tena teo amin'ny senita nandritra ireny fifidianana ireny. Zava-dehibe ny fisian'ny fitoviam-bitana eo amin'ny kandidat tsirairay amin'ny fampelezan-kevitra na amin'ny famatsim-bola izany. Voatsikatra koa tato ato ny fanaovan'ny ireo atao hoe mpitondra fanjakana ny lasa miteraka partialité ho an'ny administration le izy. Noho ireo antony samihafa ireo alohan'ny ananganana rafitra vaovao asolon'ny senita, isan'ny angatahan'izy ireo ny tokony anaovana jeritodika tamin'ny asan'ny senita mba ahafahana mahita ny mety sy ny lesoka. Ho azy ireo tokony hatsahatra mihitsy aloha ny senita izay vao miroso amin'ny fijerenan'ny volavolan-dalàna ananganana ny rafitra asolo azy. Dia ny tahan'ny fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fifidianana dia tena loza be mitatao amin'ny demokrasia. Raha antsika mahalala fa ny fanabeazana ho amin'ny fifidianana, ny momba ny lisitry ny mpifidy, ny fahazahoana vaovao dia mampandray anjara ny vahoaka amin'ny fisotran'ny demokrasia. Ny tsy fahampiany mangarahara dia manamora ny ady ny fanaovam-panao politika lanienatra sy romotra haka fahefana. Tsy mangarahara satria hita hoe tsy vitsy le tena mpifidy.
Etsakilan'izay mbola no amafisin'reto fiarahamonim-pirenena ireto ihany koa ny tokony ananany rafitra mikarakara fifidianana ny fahaleovantena ara-bola. Tokony ho tafiditra ao anatin'ny teti-bola-panjakana ary tsy miankina intsony amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izany. Nokian'izy ireo ihany koa ny fiakinan-doha amin'ny anivelany amin'izay resaka ara-bola izay. Amin'izay resaka hoe famatsim-bola izay tokony hoe indépendant koa ireo anatin'ireo législatif ny mpanao lalàna zany dia ny exécutif dia ny judiciaire satria tena ekina ny zavatra betsaka eto amin'ny firenena ny hoe io hoe famatsim-bola io satria taloha hoe mahatsiaro ny fahiny angamba satria efa hatramin'ny 89 moa taonko hoe tamin'ny voalohany tamin'ny anaramaso ny fifidianana tamin'ny 1989 nokony hoe dia vola teto amintsika fotsiny to. Hatreto aloha izany raha fitinina tsy miandana amin'ny vahoaka tsy ahitana taratra ny tena hevitry ny maro anisa ny safidina nandritra ny fifidianana farany teo. Lasa tranga roa samihafa ny hoe safidin'ny maro anisa sy ny safidim-bahoaka noho ny fahamaroan'ireo izay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana. Ho an'ireto fiarahamonim-pirenena ireto tokony averina dinihana manontolo ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Atsahatra ihany koa ny famoahana lalàna sarotra raisina sy ny fanovana fitsipidalao ena-pandinana. Raha tsy ahivina amin'ny alatsinainy no avy izao no anjaran'ny antoko politika amin'ny fanolorana hevitra hananganana ny rafitra isolon'ny senita. Fanontaniana mipetraka ny hoe isiainy ve izy ireo? Tsy voalohany no mandoda tabatra ny fiarahamonim-pirenena tahaka izao. Tsy voalohany no manao antso avy izy ireo fa tsy misy miraharaha. Ny fiainam-pirenena nefa ankehitriny araha mahita. Misatra ka nitranga niseho tamin'ny taondasa ihany no miverina amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana tsy mariterana avy ao anatiny, ny fahatokisan'ny any ivelany tsy mety azo. Lafomba fa kosa indray fiantsiana ny fiandrianam-pirenena ireny tranga tany ankazo aby namoizana miaramila misa sivy ireny ho ny filoha Era Mampianina maro izy ny tombontsoan'olo tokana voatohitohina amin'ny fampandriana fahalemana ny tany ka mahatonga azy ireo hanao izany. Ankilany nilaza ny solombam-bahoaka Rakotomalala Lucien voafito tao Morombe fa ny fanjakana mihitsy nandefa ny miaramila ho vonoina ary ny fanadetinika eto Andretsilavo. Afera politika tombontsoan'olo tokana na olombitsy voatohitohina izany hoe fanakorontanana ny fitondram-panjakana no mahatonga ny firongatry ny asandahalo miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika amin'izao fotoana izao. Ireo razoina ny hevitry ny tenin'ny filoham-pirenena momba ny raharaha izay nafatesana miaramila sivy tany amin'ny distrika an'Ankazo Atsimo ny alarym-pifarany teo. Fiatsiana ny fiandrianam-pirenena ihany koa ireny zava-nisy ireny hoy ny filohan'ny repoblika. Fahitako an'ireny dia izao fiantsiana tsotra izao ireny. Fiantsiana ny fiandrianam-pirenena mihitsy fiandrianan'ny tafi-bahoaka satria dia fanafiana ny miaramila ny fandraisana ny zavatra. Io tsy hoe miaramila nanentsika io dia sendra voatifitra fa dia tena hoe fiantsiana mihitsy hoe reto izahay fa ianareo mandeha mampandritany ianareo mandeha mijery andreny ombialatra ireny betsaka ny tombontsoa voatohitohina anatiny. Tsy olo tokana mety misy fikambanana maro samihafa reny misy tombontsoa ara-bola ara-toekarena ao. Ka inona izany no atao? Isy opération hafa atao indray ve sa izy vola hanovana ny dahalo io vavofo tahaka izay efa natao? Vahaolana maharitra no ilain'ny vahoaka malagasy manoloana ity raharaha ity. Raha tsy ahivina vao tsy elakory izay no vita ny fanarahan'ny ministry ny fiompiana sy ny vahiny momba ny abatoara lehibe any Atsimo. Ny abatoara tahaka ireny anefa efa naterin'ny député hatrany fa isan'ny mampirongatra ny asandahalo. Fifandifinjavatra ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Raha ny zavanitranga araka ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana nanaradia ireo dalina Angalatrombe Manjato ny tao amin'ny fokotanana Kilimasy, commune Mahabo, distrika an'Ankazo Atsimo ireo miaramila no tratran'ny ambisikady izany hoe nanenjika dahalo. Ny fanjakana nandefa ny miaramila ho vonoina hoy ny solombavambahoaka Rakotomalala Lucien avy any Morombe. Tokony ahetsika ny angidimby fa tsy apetraka fotsiny eto Antananarivo hoy izy. Satria ny antony ilazako an'izay dia izao, tsy azo atao intsony ny manaradia ireo dahalo ireo raha tsisy fitaovana ary fomba ohatran'ny helikoptera izay fangatana io. Atao io naty Antananarivo moa io helikoptera io. Efa teny an'io foana zahay hoe alaivo ny helikoptera dia apetrao ny unité spéciale anti-dahalo permanent petraka agny amin'ny faritany Toliara farafaratsiny. Atao io naty Antananarivo io helikoptera.
raha ny loharanobavao azo miaramila 4 avy ao amin'ny régiment d'artillerie lourde, 3 avy ao amin'ny R3A Petongolo, iray avy amin'ny vondrony miaramila Kazoabo, ireo namoy ny ain'ireo. Androany raha ny loharanobavao azo hatrany nidina ifotony any Kazoabo ny délégation tarin'ny Premier ministre Jean Ravelinarivo miaraka amin'ny ministre ny fiarovam-pirenena Rakotomanga Dominique, ny ministre ny Atitany Mahafalitry Olonandrasana Olivier, ny ministre ny Toekarena sy ny Tetim-pivoarana Ravelo Arson Erlanto, ny ministre ny Asa-panjakana Maharanty Jean de Dieu, ny ministre ny filaminana anatiny ary ny commande ny gendarmerie pirenena. Kasika ny orinasa-panjakana Jirama kosa foto-kevitra roa lehibe no navohitry ny mpiasan'ny Jirama taoriny ny fihaonam-bezana nataon'izy ireo androany. Mitaky ny fialany tompony andraikitra ambony ao anivon'ny orinasa Jirama izy ireo ary nanapa-kevitra fa anao fanangonam-bola iombonana anarenina ny fitaovana simba iarana amin'ny fahatapahan-jiro eto amintsika. 4,1 euro no ilaina ho an'ny révision générale ny fitaovana famokarana mandro seza mitetina 290 tapitrisa ariary kosa sady raha nitetika asa nataon'ny mpiasan'ny Jirama ny farim syndicaly fanamparazavana. Tsy mitavozavoza mpandray fanapa-kevitra, tsy mandray fanapa-kevitra ny mpandray fanapa-kevitra hatramin'izao tsika miresaka izao. Izay natongavana ety handray fanapa-kevitra ny mpiasan'ny Jirama. Fanapa-kevitra voalohany indray sy ny mpiasan'ny Jirama dia nanao nanao kesy iombonana iray ny mpiasan'ny Jirama ahafahany mandray anjara amin'izany fanarenana an'ireo groupe izay misy ireo izany. Ny faharoa dia fitakin'ny mpiasan'ny Jirama ny ialany tompona andraikitra izay tsy mahatapa-kevitra, tsy mahavaolana eo anivon'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao dia tenen'ny mpiasan'ny Jirama hoe miala ny tompona andraikitra tsy mahavaolana hatramin'izao fotoana izao. Lafombafa kosa indray miteraka disadisa amin'ny pony eny amin'ny laota ankehitriny ny fientanetana ny mpanao politika mandray fanapa-kevitra tsy voahevitra rehefa vory ny vahoaka araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety mpitondra fanjakana teo alohany nanome toromarika ny anaovana ho parkina ny toerana iray izay efa fananan'olona vita titra sy vita borana eny Antsahatsiroa aroany andindin'izay tatery ny Gaeto Andritsilavo. Antony Rontsy anaken'ny eto Antsahatsiroa ny famefena ity toerana eto ity lieu public izany hoe toerana fitobiny fiara ho an'ny mponina 7 tafo ary patrimoine national iny an-toerana. Ny maraina teo tonga ny ICC ireo mpiasa niaraka taminy namefy ny toerana. Tsy nisy fampilazana mialoha izao fanapa-kevitra izao hoy ny lehibe ny faritra na ny chef secteur eny an-toerana. Tsy nisy ihany koa taratasy mazava nentin'izy ireo. Zay manaiky misy pitsany. Ary mbola zony commune koa mampiakatra raha ny kosa raha ny tribunal administratif tokony mbola hiakatra ny conseil d'état zany. Ny commune koa tsy mandefa olona mihitsy. Fa tonga dia izao ny mamefy fiara ny tokony mba hisy autorisation mamefy. Na anao raha izy dia tokony hisy autorisation manokana hoe fiaina io fa anay. Ny mponina tokony mba lazana hoe esolony tômôbila ho avy zay amefy. Tsisy. Nilaza kosa ny tompon'ny tany fa efa titre bornéatre zay ny toerana. Taona ilana azy izao ka tsy maintsy miroso tamin'ny fanefena izy ireo. Mijanona amin'ny ara-dalàna ary mizaka ny zo fototra mahatompon'ny tany azy ireo tompony ankehitriny fa tsy maka zavatr'olona na mipody tanin'olona raha ny fanazavan'izy ireo. Misy fahazon-dalana nanatanteraka ny asa ary efa nisy fampilazana na lettre de mise en demeure nomena ny fokotany 2 volana mialoha. Ny lettre de mise en demeure zay efa natao efa 2 volana teo mba hampandrenesana an'ireo olona mipetraka eo amin'ny parking ireo. Ny taratasy dia titre borné amin'ny tompon'ny tany ara-dalàna ny tany ary efa nazahoana permis ahafahana manao ny clôture an'ilay izy. Androany nanantona ny tompona andraikitra teo anivon'ny commune ny solotenan'ireo mponina nanamafy ny fisakana na ny fanohizana ny fototra-avitrasa. Tany am-Piandohany mpitondra fanjakana iray nipetraka tetỳ amin'ny manodidina ety no nanao vava tamin'ny fotoana na mpitondra azy ary nanome baiko ny anamboarana ity toerana ity parking. Nentan-ketany po fotsiny io mpitondra io araka ny fanadihadiana nataonay tamin'ny fotoana io ka nanao vavalatsaka imasom-bahoaka ary dia zavatr'olona no navadika ho parking. Ny tompony izay misaka manana izany ara-dalàna ankehitriny no lasa idira-pasahiranana noho izany fihetsika mpanao politika izany. Tranga izay lasa miteraka izao fifandonan'ny mpiarabelona izao. Andrasana araka izany izay mety ho vozotry ny toedrara. Vaovao ny toe-karena mikorotan-tanteraka ny toe-karen'i Chine ny natelo polisan-jato ny sandan'ny titre boursier ao Shanghai tao anatin'ny telo herinandro voka ny verivola ny manam-petrabola rehetra nadinana tsy sina misy fiantraikany eran-tany. Izany raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena isan'ny voakasika izany ihany koa ny toe-karen'i Madagasikara. Fanadiny Michel Arnaton.
Mandidina ny roa faingo enina miliara dolara ny vola vahiny miodikodina ao Chine, mitohy amin'ny vola ao amin'ny banky foibe any an-toerana ihany raha toa ka betsaka lavitra noho ny volan'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena mitambatra. Ny faran'ny taona 2024 no nanomboka nampiatra ny atao hoe bourse financière ny firenena sinoa. Ny vahoaka ihany no manome vola noho ny politika ny fampiasam-bola anatiny. Chine dia efa misy ny bourse financière zany izay ametrahan'ny olona hanambola hividianany atao hoe titre. Dia ao amin'io bourse io ny fanakalozana ny titre zany hoe taratasy milaza fa manana petrabola miasa amina orinasa anankiray ianao. Dia arakaraky ny fomba fiasan'ilay entreprise anananao titre no iakarany na idinan'ny sandan'ny titre izay ananan'ilay olona iny. Ny zava-misy any Chine zany zao dia nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2024 dia napriska ny vahoaka sinoa ny fitondram-panjakana any an-toerana mba handray anjara hividy ny titre zany hoe ny taratasy milaza fa manana vola miasa ao amin'ireo orinasa sinoa ireo. Arak'izany politika ara-toe-karena entin'ny Chine ampihenana ny fampiasam-bola vahiny any aminy. Ny zava-misy ankehitriny izany hoe fiarovan'ny firenena sinoa ny toe-karena manoloana ny Amerikana sy ny Europeanina. Tsy misy afa-tsy ny folo tapitrisa amin'ny mpandrara sinoa ihany no mividy titre boursier raha toa ka saika ny 700,000 mpandrara tandrefana sy ny Amerikana no zatra amin'izany. Nanomboka ny volana jolay lasa teo tsy ny fandanja intsony ny vidin'ny titre boursier sy ny zava-misy any amin'ireo orinasa mampiasa ny volan'ny ponina any Chine antony nahatonga ny crash boursier. Fomba fiasan'ny orinasa mienina ny vokatra vokariny, ny vidin'ny titre n'ilay orinasa miakatra any amin'ny bourse. Tsy fandanja tsony zany ireo dia eo no manomboka amin'izay le hoe crash boursière. Dia tao anatin'ny 3 herinandro fotsiny dia miena hatramin'ny 300,000 ny sandan'ny titre tany amin'ny bourse Shanghai. Tanatin'ny 3 herinandro zava-doza be zany amin'ny fitantanam-bola zany fidinan'ny sandam-bola 300,000 anatin'ny 3 herinandro zany hoe saika 100,000 isan-kerinandro. Ny 10,000 isan-kerinandro arak'izany ny sandan'ny titre boursier tao Shanghai. Na tiana na tsy tiana izy fiatraikany amin'ny toe-karena maneran-tany izany raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena. Ahina hitobaka eto amintsika indray ny entana sinoa. Ny zava-misy ao amin'ny toe-karena sinoa nefany misy vola vahiny be dia be miasa ao. Vola ny mpampiasa vola Amerikana sy Europeanina be dia be miasa ao. Efa mikorapaka daholo zany ireo mpampiasa vola eran-tany ireo. Misy fiantraikany amin'ny toe-karena eran-tany avy hatrany zany io satria hiena aloha zany atoato ny vahiny andeha hampiasa vola any Chine. Petrandraisin'ny banky foibe sinoa koa mbola nahenany ihany ny taux d'intérêt ny banque centrale sinoa. Inona indray ny dikan'izay mbola mampirisika ny exportation sinoa indray izy zany eto. Dia hitantsika amin'izay fa raha tsy mitandrina koa zany ireo firenena rehetra mifandray amin'ny Chine dia mbola isy fiantraikany ihany satria mbola hitomboka ny entana sinoa raha amorain'ny fanjakana ny fandranana entana exportation avy amin'ny Chine. Raha tsy ahivana ny taona 2024 ny firenena sinoa no firenena matanjaka indrindra maneran-tany raha toa ka Etazonia hatrany no nitana izany larana izany nanomboka ny taona 2017. Tsy misy miresaka ity olana ity ny manam-pahefana malagasy ankehitriny. Tsy misy miresaka an'izany resaka toe-karena momba ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karem-pirenena izany raha toa ka efa io avokoa no olana iombonana hatrehan'ireo firenena matanjaka rehetra maneran-tany. Eo amin'ny vaovany kolontsaina kosa indray fambara io no azo ilazana ny fahamaizan'ny rovan'Ambohidratrimo ho ny mpanandro iray izay nanontanianay saika nilaza fianjera fitondram-panjakana hatrany izany hatramin'izay raha ny fanazavany. Nilaza kosa ny ministra ny kolontsaina sy ny vakoka raha Samuel na Brigitte Androany fa tsy mila fiambenana akory ireny vakoka ireny raha tonga saina ny vahoaka izay tompon'ny vakoka mahalonjany mbaranany ny vakoka malagasy ho ny mpahay toe-karena. Fanadidina.
Ratsihivona ny tantara ny 4 novambra 1977 may ny rovan'ny Manjakamiadana volana vitsy taorian'izay nitaraboka ny fitondran'ny profesora Zafy Albert tamin'ny volana oktobra 22 indray namindra tsokosoko ny taolam-balonandrina ny levina teny Manjakamiadana ho any Ambohimanga ny filoham-pirenena Mary Caravalomanana volana vitsivitsy taorian'izay nitaraboka ihany koa ny fitondrany ampahany amin'ny tantara ireo fa tsy kisendrasendra fa fambara loza iny fahamaizan'ny rova iny hoy ny mpanandro iray no antoninay ka raha izao ny mitoy ny fandorana rova ny fanapotena ny tantara ampirenena ny firenena anankiray dia za milaza aminao mazava tsara ny amin'ny hoe ahoana ny toyin'izao any aoriana fa tsy maintsy isy ihany ary tsy maintsy misy ny rebelle ho ataony ity tanindrazana satria tsy maty eo amponin'ny malagasy ny fitiavana zany tanindrazana zany sy ny kolotsainy ary ny maha izy azy amin'ny maha malagasy azy samy manana ny finoany sy ny heviny tsy voalohany akory no nisy nandoro ny fitoerana manatantara mitahiry ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny vakoka malagasy isan'ireo mpanao politika tao amin'ny Hervel Rasalama nandritra ny fitoam-pitondran'ny profesora Zafy Albert Ralson Roger manapirofo ny sy ny baranany sy ny fanaovan'ny fitondram-panjakana ny fandimby trinitrinina ny vakoka sy ny kolotsaina mamalagasy ireny zava-nitranga ireny raha ny fanazavany fanadiadiana no atao hoe ny fitondram-panjakana na ny fanadiadiana momba ny rovan'ny Manjakamiadana aza nefa ity tsy mbola fantatra hoe lasa izy ary mampalahelo dia na ny nandoroan'ny rova na ny volanangonina dia tsisy hitatsonina lena hatramin'izao zay zany manapirofo fa misy baranana be mihitsy zany teo amin'ireo tompona andraikitra ny fandimby teto amin'ity firenena ity ka zany zavatra zany angamba sady mampalahelo no mamenatra satria mbola veriko fa amin'ny malagasy ny tena zany dia misy asina tokoa zavatra toy ireny ahina iletika indray araka izany ity raharaha ity ho an'ny ministry ny vakoka mila fahatongavan-tsaina ny vahoaka ny raharaha tahaka izao tsy ilaina akory ny fiambenana raha samy saro-piaro amin'ny harem-pirenena manakasina tahaka ireny ny tsirairay amiko tsy ilaina imbesana akory ngamba zany vakom-pirenena zany harem-pirenena itsika malagasy ny tokony miambina zany azotsika apetraka eo daholo na miaramila zato na arivo fa nieritreritra hoe raha itsika malagasy ny samy ambina zany kolotsaintsika ary itsika zay ny tena zava-dehibe may ary tsy mety vita ny rovan'ny Manjakamiadana may ny rovana Ambohidratrimo ary hosoloana adika mitovy tsy hita izay nalehan'ny satroboninahitry ny mpanjaka tsy mety mifanara-tsaina momba ny taom-baovao malagasy ireo taranaka sy zanak'andriana samihafa azoazo ny tanora kokoa ny rap sy ny hip-hop ary ireo kolotsaina vahiny no ny vakodrazana sy ny ragasy mazava aloha izany fa tsy ny politika ihany no misavoritaka eto fa hatramin'ny resaka kolotsaina sy vakoka araka ny fanarahanjany anatin'ny lohatenim-baovao fialan-tsasatra makaiza dia manao inona ny ankizy sy ny kolonga madinika eny amin'ny fiarahamonina mbola hita amin'ny fokontany maro ny fiarahany praimonina amin'ny lalao hetsakilan'izay ny tsy fisiny ny toerana malalaka eny anivon'ny fokontany no antony tsy isiny ny toerana voatokana ho an'ny ankizy fanadiny Mikaela Ramarila ety Tosberavina fialan-tsasatra ny andro bekolonga ny tanàna bisikileta baolina sachet isan'ny kilalao ny salavabim-bahoaka misongadina ireo saingy ny kalesa kosa ny tena malaza sady lasa mpandrafitra ny mekanisien ny ankizy amin'ireto karazana fiara mahatera-tsemboka ireto miainga amin'ny fanamboarana ny kalesa izy ireo ihany mandrafitra azy ary mitohy any amin'ny korisakorisa raha ny filazan'ny ankizy ety an-toerana ihany no azon'ny ankizy ny ankamaroan'ny fitaovana anamboarana ireo kilalao ireo isan'ny rasan'izy ireo akaiky ny roulement efa simba tsy ilain'ny mpanao moto ety amoron-dalana be dia be ilay bandikely ireny mitady roulement dia nenay moa simba ilay izy dia tsy miasa tsony dia mena anazy fotsiny isan'andro zany zareo misy manontany foana ie misy manontany foana ety isan'andro moa ny simba koa betsaka sady maloto akanjo ny tera-tsemboka miazakazaka mitabataba saingy sady tsy mahatsiaro reraka no tsy mahatsiaro noana izy ireo tsy karitra aloha ho antety Tosberavina fa ny ankizy kely ny tena milalao ety an-dalambe lalao kalesa dia rehefa milalao kalesa dia aterina any an-tsana
mifampiantso dia avy eo miteny hoe andao hikiridy ary dia efa milalao kalesa. Ahoana indray misakafo atao ndray amin'ny firy? Indraindray amin'ny 3 dia indraindray amin'ny 2. Dia ahoana indray rehefa le hariva le mody le maloto dia iny ny akanjo dia ahoana izy ny ao an-trano? Dia ozy izy hoe sasao io akanjo io zatra mavita. Any tokotany daholo angamba ny zavavy hono zazalahy rehefa mitanina hoe fangatsy misy vehivavy miara-milalao aminareo. Adiady madinika amin'ny samy ankizy ratra teraky ny lalao no matetika olana sedray ny iray aman-dreny amin'izao fialan-tsasatra izao. Ny sarababem-bahoaka raha teo tsy mahavita manomana fialan-tsasatra andanimbola be loatra ka tsy maintsy ezahana tao izay afapo azy ireo amin'ny fiaraha-milalao eto an-tanàna. Ny fifanampiana amin'ny samy mpiray vodorindrina kosa no atao raha sendra olana ny ankizy. Tsisika makany amin'ny dokotera. Izany efa misy vola efa vola natokana ho an'izay mihitsy va? Fa misy rehefa ohatra sendra n'izany fotsiny dia mitady vola dia mandeha. Manamafy anefa ny vokintany manoa ny fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao amin'ny loza mety ateraky ny filalaovana eny an-dalambe tahaka ny fitondrana kalesa, ny zava-misy tsy misy toerana malalaka firy intsony ny fiarahamonina. Olona lehibe izany amin'izao fotoana izao tsy misy azo atao na dia te hanangana toeram-pilalaovana manokana ho an'ny ankizy aza. Hoe tsy misy aloha izany le aire de jeu dia tsy manana toerana anaovana izany izay. Le tokotany mihitsy izany tsy misy tokotany malalaka anaovana izay. Ny zavatra jeu ity dia ohatra misy ireny le fikambanana ireny izany no manofa soavaly hazo na manaiza ohatra izany dia ireny no vokatra ny tsy fisiany toerana malalaka tsy hita firy intsony ny akafina sy ny rahosy-tsamba maty ny kilalao sinoa ihany koa ny tomobile kapoaka. Tsy efa manakatra ny kilalao lafo vidy ihany koa ny akamaroan'ny zanaky ny sarababem-bahoaka. Ny fiara mandeha amin'ny bateria sy ny kilalao samihafa mitovy karazana amin'izany izay mijanona ho nofin'izy ireo fotsiny ankehitriny. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa amin'itony fitokoana ny mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CSS manome feim-potoana ny ministera ny teti-bola sy ny ministera ny fampianarana ambony hatramin'ny 4 septambra izy ireo hamana ny olana ny CSS izay no nivoaka androany taorian'ny ny filangevi-pirenena Toto-Saina mangataka fanomezan-toky an-taratasy izy ireo amin'ny fampidirana ny fampiarana ny didim-panjakana 7 tsipika 20 tsipika 7 sy ny 7 tsipika 12 tsipika 10 ao anatin'ny rana mifeny teti-bola-panjakana ho antaona 14 miaraka amin'ny tetiandro mazava raha ny fifampitiniana amin'ny fandoavana ny vary mangatsiaka rehetra. Fanampanazavana. Manambara ny CSS fa raha toka vitan'ireo ministra rotota ministera pia sy ministera ny vola sy ny teti-bola sony io taratasy nantoka sy tetiandro alohan'ny 4 septambra 2024 dia miverina avy hatrany ny asa fampianarana sy fikarohana manerana ny université mpanjakana sy ireo fobe-pikarohana nasionaly. Lafo mavafa kosa indray nanomboka androany fananana dia amin'ny faefatra ny Rallye de Lozère izay ataony any atsimon'ny Frantsa ary farana ny 17 aogositra izao. Nisy ny fandraisana mpanambory malagasy amin'ny ity rallye ity, isan'izany i Mamy David izay maka ny noty sady familiana amin'ny Andry Raza mitondra ny Peugeot 106 ary anao voiture 0 isan'ny faninana amin'ny ihany koa i Dany ilay mpanamory Nissan GTI Cool TVFM M12 izay maka ny noty ny Andry Rakotomalala isan'ireo efa nifaninana trany teo amin'ny fiadinan'ny tompondakalina Frantsa sokajy F2000 arao ny fanadihadiana. Ankoatra ny Olivier CMD izay efa nifaninana tany la Frantsa tamin'ny fifaninanana 208 Rally Cup 2024 vao tsy ela ihany koa no nandraisan'ny Teddy Anjara tatsy amin'ny Nosy La Réunion dia anjarany Dany indray izao no iantsehatra any la Frantsa. Marina fa efa ela no nisy ekipage malagasy no niady teo amin'ny sokajy F2013 tamin'ny Championnat de France nisy any Andry Rakotomalala sy Jean-Luc Andriatsieno. Dia niova kely indray ny mpamaky ny noty ny Andry amin'ny andiany faefatry ny Rallye de Lozère 2024 ity izay nanomboka androany ary farana ny 17 aogositra izao izay andraisan'ny Dany Anjara. Izy roalahy ireto izay samy avy eo amin'ny club Azatana Madagasikara ary hitondra ny lokony Cool TVFM ilay Peugeot 106 2013 amin'ity andiany faefatra ity sokajy ity izay mitovy amin'ny sokajy M10 eto amintsika. Nahazo invitation tany amin'ny Gravel Rally Addict moa zany tsika le zalagasy mipetraka any Pita io
dia nandefa invitation izy hoe ahoana raha mba miparticiper miaraka aminay aty ianao amin'le tovy manko moa le projet atsika tsy hoe projet fa le fomba fijerintsika an'le rally hoe ahoana dia mba mifampizara trakefa zany amin'ity zavatra ty moa zany marina fa nahazo fanasantsika fa na dia zany ara misy foana ny fiaraha-miasa zay ataon'ny Cool TV sy ny Cool FM miaraka amin'ny sport en général indrindrindrindra ny sport auto zany dia mitondra ny couleur ny cool mihitsy tsika makany dia izy moa na dia fanasana tsy maintsy misy fandraisana anjara any na dia zany amin'le rally dia misorana be da be eto moa zany Cool FM TV manohana ny sport auto hatrano farany. maromaro ihany ireo masika miady amin'ity sokajy ety Andrianitra sy Dany ity na dia zany izy anefa dia tsy anaiky lembenana ihany koa ireto ekipage zatana Cool TV FM ireto any Lozère. Ny finafina aloha zany tsy hoe akory hoe marina hoe matoa manao dia mitady victoire zany tsy fa le izy zany aloha amin'ity première expérience ny anahy moa zany surtout dia ny ahy rehefa arrivé aloha dia efa faly ako fa nazavany andro teo moa zany hoe misy raha irezatra be zao izy aloha aza eritreretina akory fa miaingy tsika izy zany dia miady deuxième troisième place amin'ny classe tsika izy zany mety ho lalina be izy amin'ny classement général bon effectivement tsy olan'izany fa rehefa misy ny arrivé aloha ny zava-dehibe zay koa moa no tadiavin'ny Cool hoe expérience aloha ny tadiavina jerevana ny zava-mitranga hoe ohatrany ahoana ny kilalao any eny tsy tokony dia iova be amin'ny aty zany le satria tsy hoe amin'ny fédération efa manao standard FIA tsika fa amin'le pitsopitso majinijinga zany no jerevana akaiky. Ho an'ny Dany sy Endry izay mitarika vonjomaika anolohan'ny sokajy M12 taorian'ny rally Sac Mafarany dia tsy nandray anjara izy roalahy ireto tamin'ny rally de Boine izay dingana faefatra amin'ity tampilolaovana ity. Raha eo amin'ny filarana vonjomaika dia manana tombonisa maromaro ihany i Dany izay mbola mitarika ny lohan'ny sokajy M12 4 motrice aloha hatreto mihoatra amin'ny Petit Chinois izay ilarana faharoa. Any Maroc, mpanao gazety roa no voasambotra omaly tany Paris. Telo tapitrisa euro no takiany antoka tsy hamana vaovao mikasika ny tsiambaratelo ny mpanjaka Mohamed VI. Boky andiany faharoa izay nokasaina avoaka ny fiandohan'ny taona 2024 raha ny taona 2024 no nivoaka ny andiany voalohany fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Éric Laurent et Catherine Gracier ont été interpellés et placés en garde à vue. Voasambotra omaly tany Paris, Éric Laurent sy Catherine Gracier mpanao gazety nanao chantage ny mpanjaka marokanina ka nitady lela vola 3 tapitrisa euro hitazonana ny fahanginana sy tsy hamoahany ilay boky mirakitra ny tsiambaratelo rehetra momba ny mpanjaka Mohamed VI. Velam-pandrika tao anatin'ny fotoana ny fanomezana nanomezana ilay onitra notakiana no nisamborana azy ireo nanomboka ny alarobia lasa teo no efa nisy ny fanadihadiana mikasika azy ireo ary voaroroy mpanodikodimbola sy mpanao chantage araka ny loharanom-baovao avy amin'ny fitsarana. Ny herinandro lasa teo ihany no efa nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana frantsay ny fanjakana marokanina. Raha ny fampitam-baovao voaray ny 13 jolay lasa teo no niantso tompony andraikitra voalohany tao amin'ny lapa-panjakana ilay mpanao gazety iray ary nandrahona fa efa vita ilay boky andiany faharoa izay avoaka ny volana janoary 2024. Ny 12 aogositra no fotoana ny fanomezana voalohany nataon'ny tompony andraikitra ny arahana tamin'ireto mpanao gazety roa ireto ary nanambazana ilay lela vola 3 tapitrisa euro ho takalon'ny fanginana. Nisy ny fanomezana fotoana indronsesy manaraka sanginy arahana tamin'ireo mpanao fanadihadiana ka ny famitaona tao anatin'ny velam-pandrika. Raha tsy haivina ny taona 2024 no namoahana ny boky toy izao andiany voalohany ary nahatonga azy roa ireto tsy afaka niditra sy mivezivezy tao Maroc intsony. Toy ny zava-misy any Chine ihany koa sarotiny amin'ny tsiambaratelo fireneny sy ny mpitondra fanjakana ao amin'ny Maroc ka antony iray mahentitra ny famoahana vaovao toy izao. Tsy haim-baovao tamin'ity androany ity tokony ho tsirihana akaiky ny lesoka rehetra
nataony senita ary atao mangarara ny zavantranga rehetra vao irisona ny fananganany ilay rafitra vaovao isolo azy raha nambara ny fiarahamonpirenena izay misy zadimy tamin'ity androany ity fa isy fiatraikany eto Madagasikara ny politika ara-toekareny izay mpiary ny Chine amin'izao fotoana izao raha nambara ny pahay toekareny vaovao ny fandriampahalemana ny fanjakana ny mandefa miaramila hovonoana ho ny solomam-bahoaka Arakoto Malala Lucien avy any Morombe fiantsina ny tafika ireny zavantranga ireny hoy kosa ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina arahinao atao anatin'ireto sary manaraka ireto ny fankalazana ny 20 taona ny fikambana ny mpanao gazety Zokiony izay mivondrona eo anivon'ny CJD hoentina marana ny fampahalam-baovao sy manao velomanao amin'ny rampitso indray velomatoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.